Alleloia, dia amin'ny fifanina lehibe indray lasana babalala ny miona amintsika amin'izao fotoana izao dia faly indray tenako miona aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahana amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio ny mpikambana ato anatin'ny vavaka fiambenana dia ny groupe izay maharesy izay miaraka aminay isan'andro anatin'izao fandarana izao dia fiadana tompony eo amintsika tsirairay avy faly foana ny tenako mahita anareo eto mahita anareo tonga eto dia eo aneto indray ny lahy sy ny anabavy rehetrarehetra dia fiadana tompo amintsika tsirairay avy tonona amintsika fiadanana Kristy hanampaka feno anatin'ny fontsika tsirairay avy eo amin'ny fiainantsika manontolo raha androany no vao tonga eto dia teteny aminao hoe tsy kisendratsendra koa ny atongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ary maharetatra amin'ny farany fa za mino fa afaka ho hitanao eto ny valim-panontaniana izay mety manitikitika eo amin'ny fiainanao io mety ho hitanao amin'ny alalan'izao fandarana izao ny lakile an'io fiainanao mikatso io amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra no hidebloke antsika an'io ka za teteny anao hoe maharetatra amin'ny farany adindray sasany mahery io ny raha antsika matoky fa tsy alamaina ianao matoky fa tsy taka nidiranao teto no ivahanao teto fa raha mitanondronondrika ianao hitraky ianao reratreraka ianao atanjaka ianao somary naonanaona ianao ho voky ianao ary raha dia ohatrany hoe somary mikatsokatso ny zavatra rehetra dia Andriamanitra ny andravina ny mitotoana mampikatso sy mibloke ny fiainantsika rehetrarehetra zay maharetatra amin'ny farany ary nareo izay mpapaketo ihany kosa dia tahiny tompo raha nabavy felina rakoto ny hidra voalohany teto androany dia izay teniko farany izay mihitsy nomeko anao hoe hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny bokin'ny Zakaria hoe tsy amikelina tsy ampatanjahana fa mifanahiko dia ho hitanao raha nabavy felina koa fa tsofoka rano ianao ho anehoan'Andriamanitra anao amin'ny ara-panahy avokoa ny zavatra ka dia tena misy zavatra izay tsy ho vitan'ny eritreretinao tsy ho vita fa hoe tena androany tsy amikely tsy ampatanjahana fa mifanahiko fanan'Andriamanitra ny hanampy anao antotosa an'ireo zavatra rehetra ireniny fonao fanan'Andriamanitra ny hanome anao hery hanositra anao dia ho hitanao fa zavatra rehetraretinao fa impossible ho possible zany satria tsy amikely tsy ampatanjahana tsy ny herinao fa fahasoavan'Andriamanitra no andehananao tahiny tompo raha navavy felina rakoto manarakaraka azy Marizô tahiny Jesosy Rosina Verselina Kodaleoni tonga soanareo Iama Mamsirandry Rikaraka Verselina Kodaleoni Mamsirandry ary Bernindroy zany tozy Mikael Mami Marina Tiana Tina Rakoto Arzaka hoe Andoandry Erika Razana Monika Angela Ius Zikarla Terira Albeja Soameva Eliza Tsiala Razana Monika Angela Iu Mampionina Jessica Patici Falrery Tovo Kadaka Tongasoa Bartella Alléluia Eliza Berta Rantanila Marie Charline Claude Aravelarso izy ny maheny soa efa mahita ny Claude dia tokony efa hita ny maheny soa Rodine Kodanela Fiti Marina Tiana Rodine Marie nanonofo tamin'ny teny anglais tamin'ny teny sinoa nanabavintsika Angela Io Samina Itody Raoniso tonga soa Angeline Andrenasolo Sandola Mamsirandrevana rabaiko teo Love Litina Geneviève Andremananjara Jonathan tonga soa ihany koa Iniaina maheny soa io izy io Tina Rakoto Arzaka Lantony Irina Jesosy Mahery na Iranabavy Mihaja dia Lantony Irina tahiny Jesosy isika rehetrarehetra faly be mihitsy tena faly amin'ny fo manontolo tena faly mahita anareo ary maharetatra amin'ny farany zay no afatra teniko antony hoe maharetatra hatramin'ny farany anareo andao atsika nomboka ny fandarina aloha ametraka izao fotoana izao eo am-pelatanan'Andriamanitra tahiny tompo raha latojo Ologaran'Orosoa tahiny Jesosy ihany koa ivavaka aloha tsika hametraka ny fotoana am-pelatanan'Andriamanitra
olona mbola tsy nandray anjara teto mihitsy ny andray anjara, olona mpijery oatra nareo ireo a, izy ary zany raha fantatrareo a, izy ary zany raha fantatrareo mbola tsy nandray anjara teto mihitsy izy defa de vakiko eto foana ny anarany isan'andro a, ary voaingana kely gama ny 4 minitra eny namakiko ny anarany teto a, izy ny vavaka fanomboana. So mba fantatrareo reto zay olona zay a, ombay mitady iza ny vavaka fanomboana eto amintsika eto a, androany a, zay malala an'izay a, de ho tahin'Andriamanitra be. Alleluia. Dahoary iza ary zany Rodriguez tsy Rodriguez. Zany ho Rodriguez efa misy olona mieritreritra ianao mety hivavaka, sotra Marina Tianalo fa tsy Rodriguez ny vavaka, tsy ny aina Maheso zany kosa efa nandray anjara e. Ny aina Maheso efa zany tena hoe olona mbola tsy nandray anjara teto mihitsy. Fa tsy ny aina Maheso satria ny aina Maheso efa nandray anjara. Fa iza rozy nareo mba hivavaka fanomboana voalohany mihitsy izy ny andray anjara androany. Fa eo nefa izy de miaraka amintsika eo izy androany a. RBT na izy tianareo Koto Zaka. Ranadavavao, izy zany Ranadavavao zany. Fa ohatry nandray anjara Andriamandeo izy, ay diso aho zany fa efa nandray anjara Andriamandeo izy mampionona matadidy moa. Tsy ranadahasany apôstôly a, rehefa malaza be asany apôstôly a, raha vavy mihaja na Jesosy mahery a, izy no teneniny a, raha zana Monika, raha n'olo Olgaozy izy de olona Nikodà Leonie zany efa mpandray anjara Marie-Charline, raha vavy vaovao. De raha navavy razana Monika zany no nahafantatra, navavy razana Monika no nahafantatra, de tsy izy akory zany a, fa raha navavy mihaja na i Jesosy mahery a, izy nitondra antsika anaty vavaka fanomboana androany tsy nahatony irino. Fa misaotra anareo fa reny anarana tenenareo reka mahatonga ny olona hoe ay efa voaetretin'ny olona mba hanao aina fa de mba hanao a mamy sy randry ny tenina ela, fa raha navavy mihaja nitondra antsika anaty vavaka fanomboana amin'ity androany ty. Dao ny vavaka nombotsika mbola tsy manana sary izy satria vao androany izy mivady tafiditra anaty groupe zay maharesy a. Raisitsika tanandroa izy ireo a, tafiditra somatsara anatin'ny groupe zay maharesy a. Namba fintso tahin'ny tompo a Mamavalitina, tahin'i Jesosy a, tahin'ny tompo a isika rehetrarehetra. Ndao ary a, iza efa teo moa zany, iza efa teo Soamefa. Ivavakaritsika metraka ny fotoana fiatan'Andriamanitra, mbola tsy misy sary aloha fa androany izy vao tonga eto a. Ao aoriana reo mahita ny sary, fa raha te hita ny sary reo de mijery Andranambavy Erika fotsiny a, de somary nisy olona kely fotsiny nitakolaka satria de raha vavy Andranambavy Erika, i ranambavitsika mihaja izy a no andray anjara. Tanamboarantsika tahin'i Jesosy a, ndao ary tahin'ny tompo a, hanao ny fitenenana. Alleluia. Alleluia. Tahin'i Jesosy pasteur dia tahin'i Jesosy tsika menakavy a, volana manatrika an'izao vavaka fiambenana izao a, fifaliana ho andray no mitondra ny vavaka ao anatin'izao vavaka fiambenana izao dia aray vavaka sika amin'ny anaran'i Jesosy a. Jehovah Ray Masina tsara indrindra eo raha ny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao a, ka tonga indray izay manantona ny eto anoloan'ny seza fiandriananao a, mikambana aminao a, iray aminao ilay Andriamanitra velona tsy mety maty a, mahefa ny zavatra rehetra dia manantona anao fehitrehitra izay a, manantona anao amin'ny fona rehetra, amin'ny saina fanahana rehetra ao anatin'izao vavaka fiambenana izao dia matoky izay fa manatrika fenety ianao a, misandrata amin'ny avy indrindra, misandrata amin'ny ambony indrindra, fa rehefa misandratra ianao Jehovah Ray dia mihery ny fahavalo rehetrarehetra. Ka indrindra izay mametraka izao fotoana izao ampelantanana, kanizaniza mbola hanondalana any ivelany any Jesosy a, mangita entany hanatrika an'izao vavaka fiambenana izao, kanefa ny miasa aman-draharaha dia mbola taraiky any ivelany any, dia ianao hanafaingana ny dia ianao Jesosy no hitantana an'izao tonga saoma tsara dia mametraka ny fotoam-bavaka rehetra izao ampelantananao indray Jesosy amin'izao fotoana izao a, apetraka feonao ampelantananao voalohany indrindra dia ny connexion anay a, ny crédit, ny telefona, ny tsirairay avy tambakan'olona, ny connexion any foibe a, any pasteur Mivady baotelenao manokana mihitsy Jesosy a, dia hotahinao manokana mihitsy ny fandaharana eto amin'izao fotoana izao satria tena mila ny fanatrianao, mila ny présence anao, tena mila anao Jesosy a, izao vavaka izao a, ny connexion anay a, dia apetraka feonao ampelantananao ny tondra toriteny a, ary ny famelabelana izay eton'ny pasteur koa dia ianao Jesosy miasa manokatra ny masom-panahana tsirairay avy izay mihena, ny fandrenesanay, fatakarana dia mba ho fiendry mihitsy
Jesosy mba tena teny mitondra fananganana, mitondra fanasitranana, tena hoe teny atoritory fo akasika ny tsirairay avy ary tena hisy impacta amin'ny fiainana tsirairay avy izay manaraka izao vavaka fiambenana izao dia apetraka fenao am-pelantananao ihany koa Jesosy ny mpanomponao mivady miaraka amin'ireo vady aman-janany ny asany anafiry ianao Jesosy satria tsy miafina aminao ny fanompona izay ataon'izy ireo, ny hazakazaka izay ataon'izy ireo ianao ampahery azy ireo, ampatanjaka amin'izy ireo dia tena hoe mpampimpona azy ireo ivelatra isan'andro isan'andro ianao Jesosy dia tena hoe tehirizo ny fandoroatenan'izy ireo, tehirizo ny fifandraisan'izy ireo aminao Jesosy dia apetraka fenao am-pelantananao ny mpanomponao dia mitondra ny vavaka fanaranana sy ny vavaka ho an'ny firenena ka tena hoe hisy antraikana tena ho antraikasitrahana eo anatrehanao izany vavaka izany Jesosy dia kasiny isam-batanisa tsirairay avy isatokantrano rakofana amin'ny rahanao mihitsy ny fona saina fananay tatandrenesana ny teninao mba tena hoe teny mitondra voka-soa dia ny fiainana tsirairay avy dia makasitraka Jesosy ny voninahitra tsy zarazanao hoe alleluia amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny ranavavy miady tsika atao anatin'izay vavaka fanomboana nafinaritra be izay netiny teto izay. Alleluia. Dia tahin'ny tompo ianao ranabavy dia mitombo fahasoavana, mitombo ozitra dia Andriamanitra manan-karem-pahasoavana ane hamaly fitianao amin'izay rehetra ataonao dia ho avy tsy ho ela ny fotoana efa te handre toriteny izay fa dia tonga havasoa izany anabavina izany atanandro mihitsy ny andraisana anareo mivady tafiditra anatin'ny gropy ho mpiara-mihazakazaka aminay. Dia tahin'ny tompo ranabavy Rahalahy Nova Rosaina, ranabavy Fintso, Noely Fanto, Nambintso Macrine izay arabentsika androany fa anniversaire ny androany Nambintso Macrine arabentsika izy androany fa anniversaire ny androany dia ho tahin'ny tompo ane ianao ranabavy ary dia fahasoavan'Andriamanitra ane ho aminao sy ny ankohonanao. Alleluia. Dia ho tantan'Andriamanitra foana ane dia ifamatra amin'ny andro iananao ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia bon anniversaire ranabavy Nambintso Macrine. Alleluia. Jonathan tahin'i Jesosy izy koa mbola tsy voarabako taminareo. Fahombiazana fitahiana tonga soa fanarabaiko tolony akoatr'izay Alleluia. Tahin'i Jesosy. Eny ary izay no ela fa andao antsika hiditra amin'ny tsisy famitirana moa androany dia misy andraso aloha vetivety fotsiny fa misy tononkalo tsika efa antenena fa tsika isan'andro dia hanao tononkalo anankiray satria eto amin'ny fandarantsika dia efa misy ilay fandarana mahafinaritra be atao hoe aky antsa-tononkalo ka androany indray tsika dia hijery tononkalo hafa indray hijery tononkalo hafa vaovao indray tsika efa maro izy ny tonga ao isorana trandrana vavy Angela io izay manao montage n'ilay izy ho lasa vidéo asiany sary mahafinaritra dia omaly tsika niaraka tamin'ny voalohany tsika niaraka tamin'ny Nambintso Macrine, omaly tsika niaraka tamin'ny ranabavitsika Marijo dia androandro tsika niaraka amina mpanoratra anankiray mana-talenta ihany koa dia ho tahin'ny tompo maherezatra any hatrany soatsika alatsiny kely mialatsiny indrindra mijery an'ilay tonokalon'ilay mpanoratra dia tena mana-talenta tokoa moa izy amin'ny fanoratana, mana-talenta daholo mahafinaritra be daholo mihaino an-dry zareo dia ho tahin'ny tompo ane ity ranabavitsika tahoary.
zao ary metsika fitenenana ary ny ranabavitsika Lovelytina hitondratsika ao anaty tononkalo amin'ny androany ity. Aky antsa tononkalo rahantsika amin'ny ranabavitsika Lovelytina mianofinaritra. Asoavana ny kisa raha isaina tsy voatanisy ireo soa nataonao ry ray ka azavela ngahiahy fa vonjeo reny fanahy ry Jesosy nay mpiay fa hitododo aminao ireto zanakao isa minitra isan'ora dia famonjena sesehena nao anaty faterena no atolotrao manokana ireto ondrinao voatokana ka azafoy ireny olonao fa indro efa ho tonga zanakao ka hitododo aminao. Afoy ireo ota izay tsy sitraka zahay satria osa ka hanambara kosa ny fahalebiazanao sy ny voninahitrao. Ibebaka aminao, hiavana aminao ka diovy ireo ota fa hitododo aminao raha toka sitrakao ity fomba hitanao fa lehibe loatra ianao. Ela no niriry ireto zanakao nani ry Jesosy be fity fa ankehitriny kosa ireto olonao kanosy dia hitododo aminao ny andro ilay fanjakanao. Aleluia, amen. Aleluia. Manao fahinanareo azy mahafinaritra. Na famakinay azy le izy ary mahafinaritra fa teny misy hoe famakin'olona mpanoratra. Hainy tsara mampiaina lay soratra amin'ilay feo. Sotra ny ranabavy Lovelyntsika tamin'izay raha izy resika mbola eno antsa tononkalo hafa indray misy eo. Mbola ho avy eo daholo ry zany ranabavitsika Ianitra Clarisse, ranabavy Selina, ranabavitsika maro izy ireo rehefa navita ao maromaro ny tononkalo efa vita ao fa dia andre foana isika. Mahafinaritra le hoe andeha hitododo, andaontsika hitododo amin'Andriamanitra indray amin'ity androany ity. Avetsika ditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Androany nareo aheno toriteny somary hafa tsy ohatry ny mahazatra. Misy mandeha tory mantsy ny toriteny ato dia taorian'ny ranabavitsika izay ny toriteny omaly dia tokony fitia dia avy eo hiaina. Dia izy roa vavy moa any fity lasa nandeha niala sasatra kely any amin'ny tokantrano ranabavy iaina. Dia mahafinaritra ny tanora ato amintsika rehefa mandeha manao vakansy fa tsy variana amin'ny zavapoana fa dia asan'Andriamanitra ny tsaroako izy telo mena tany Allemagne farany teo. Dia mahafinaritra be olo dia nanao programme hoe andeha andao ao amin'ny parc d'attraction tsika dia nefa niova amin'ny programme hoe andao hifady anina dao anao vavaka. Aleluia. Dia mahafinaritra anatin'ny fahatanorana nefa tsy variana fa dia ny ao amin'ny fahatanorana zany mihitsy ny tena hoe mirehatra ny fitiavan'Andriamanitra hisorantsika n'Andriamanitra zany. Ka avy eo dia hitoriteny miaraka tovitaina izy amin'ny rahavavy ny anjarany nanao toriteny izy dia hitantsika eo ny amoahany an'izany toriteny zany fa melohan'izy ireo ndao tsika hiheno hira dia ity hira ity atolotra izy amin'ny rahavavy antsika rehetrarehetra. Tena voakasika ny fona hitan'ity hira satria natao tany am-piangonana taloha izy ity dia gaga hoe lasa nataon'ny zareo navoaka n'ilay hira. Ka dia tahiny toko meno finaritra ary tsika rehetrarehetra hiaraka amin'ny ranabavy iaina sy zandry fity. Tahiny topo dia aoriana an'ity itia iany toriteny. Oh,
Isaorantsika n'Andriamanitra, misaotra anareo mirahavavy tao anatin'iny iriny Zaho manokana maly tena nahangano ny ranomasoko satria tena tsaroako izany izy izany natao tany amin'ny taona maro lasa tany rehefa le alohan'ny rava iny fiangonana rehefa sabata dia iny ny atao rehefa aorian'ny toriteny dia tena tsy arovana olona sady tsy arovana olona niarina rompan'Andriamanitra taloha efa lasa dia mampatsiahy an'izany mihitsy misy olona niara-bavaka taminay anisan'ny niara-mifampahery sy mifampikapokapoka soroka fampisakambona tao anatin'izany iry izany hoe rehefa nirainao ny tonga aloha dia aoka ianao hitsena efa lasa melotro zareo zao dia mahakasika tombosy nareo mirahavavy tahin'ny tompo foana dia mahereza foana ataovy foana ny asan'Andriamanitra fa hitahian'Andriamanitra nareo izany Andriamanitra ny kolokolo anareo hatrany hatrany hitrafatra ny tenin'Andriamanitra tsika mbola izy mirahavavy ihany miaraka amintsika anaty tenin'Andriamanitra dia raha misy mbola tsy narabaiko dia arabaiko nefa ohatrany efa io raha nababiliana ty zanay de Madagasikara dia izay marizova ny enan'iny ireny tsara be ny ireny ataontsika iny rehefa mankatindry anareo sotra ny amboarantsika sady tahiny tompo zay daholo ny amanareo fa tsisy vavaotsony na narabaiko dao ary tsika hitra amin'ny tenin'Andriamanitra tahiny tompo rosinina dia hitra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika dia menofinandro mihitsy fa naka baiboly ianao naka toerana tsara dia araka amin'izy mirahavavy teo ihany tsika ao anatin'ny toriteny rehefa avy eo zany verina eto mamelapelatra ny tenin'Andriamanitra filazana kely fotsiny raha tsisy fiovana amin'ny zoma ho avy zao dia ampahery manokana ny dady tsika rovina moa ny fête des pères tsy amin'ny lahady ny fête des pères dia invité daholo indray dada fa rehefa nampahereziny neny tamin'indray zoma indray sabata iny dia amin'ity indray ny toritentsika ifampaherindray-tsika amin'ity ho an'ny dada dia mampaherezitsika indray dada ohatrany tamin'ny 2000 firy moa tsika mampinona nanao fampaherezana manokana ho an'ny dada re nandefa le vidéo kely momba n'le dada sy le zazakely rehefa teto tamin'iny nanao fampaherezana ho an'ny dada tsika fête des pères dia nanao nisy le vidéo kely resaka dada le hoe amin'ny teny anglisy iny izy hoe mpandaingy dada ny titran'ilay vidéo satria tamin'ny 2000 firy tsika nanao an'iny dia ifampaherindray tsika amin'ny zoma zao anao toriteny ampahery ny dada rehetra eny anay koa ry nanabavy ihany efa lasa ny azy efa tamin'ny 2013 ny lasa ny dadako fa zay dada mbola eto dia mampaherezitsika tojo efa teto tamin'iny ndry rehefa ela mihitsy tojo ny teto raha tamin'ny efa nitaiza tojo ny tsaroko efa ela ihany ny fête des pères 2019 ngambiny lazao vadinao tonga soeto Angela dia mandika teny kely ianao amin'io tena ampahery ny dada tsika amin'ny zoma dia vavaka manokana ho an'ny dada ihany koa halleloia eny ary tamin'ny 2019 iny ndao ary miaraka amin'izy mirahavavy indray ary tsika ao anaty toriteny menofinaritra dia verindreto rehefa avy eo anao famelabelarana tahiny tompo ary isika rehetra anareo roa ny fitenenana tahiny Jesosy pastera tahiny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra izay manaraka ny fandarana vavaka fiambenana dia izay mirahavavy izara ten'Andriamanitra amintsika rehetrarehetra fa tsika mifampahery dia ny ten'Andriamanitra fampaherezantsika androany dia hitantsika ao amin'ny Matio 5:1 Matio 5:1 rehefa hitanao dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy sambatra ny ory fa izy mampifaliana halleluia halleluia mahafinaritra io ten'Andriamanitra io ny olona ory dia fantatsika fa olona mandalo ary olona manana problema na ara-bola na ara-pahasalamana na ara-pitiavana dia tsika taloha tamintsika mbola tsy tao amin'i Jesosy dia samy nandalo fahoriana daholo tsika samy nandalo ady daholo tsika kanefa io ady io izay nalovantsika dia tena nalefan'Andriamanitra mihitsy ahafahantsika mitodika aminy dia rehefa nitodika tamin'Andriamanitra tsika dia teo no nesoin'Andriamanitra le fahoriantsika dia nesoin'Andriamanitra fifaliana nesoin'Andriamanitra fahafapo dia izay hoe midika amin'ny voalohany an'io teny hoe sambatra ny ory fa izy no ampifaliana
Alleluia. Dia tia ten'Andriamanitra ray ity koa dia mety efa amin'ny olona izay efa mpanompon'Andriamanitra. Ao amin'ny falipotsika an'Andriamanitra dia tsy voatery hoe rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy tsika dia tsy voatery hoe sambatra be foana, tsy voatery hoe tsisy ranomasy mihitsy. Fa indraindray tsika ravana mandalo fahoriana, indraindray tsika ory, indraindray tsika malahelo, indraindray tsika mitomany, indraindray tsika voaratra ny fontsika, indraindray tsika tena hoe malahelo. Fa eto ny ten'Andriamanitra miteny hoe sambatra ny olona izy fa izy no ampifaliana. Le mahory antsika horesantsika eto dia le eo amin'ny fahafoizana zavatra ho an'Andriamanitra. Rehefa misy zavatra hafotsika ho an'Andriamanitra ry havana dia matetika tsika tena malahelo an'iny zavatra iny, matetika tsika tena mitomany mihitsy aza satria io zavatra hafotsika io mety olon-tiana, mety fianakaviana, mety ray aman-dreny, mety zanaka, mety miasanao, mety zavatra tena hoe ifantohan'ny sainao dia mila afonao an'Andriamanitra mba hanakekezanao an'Andriamanitra. Dia nefa an'Andriamanitra miteny hoe sambatra ny ory, sambatra izany ianao fa ianao no ampifaliana. Alleluia. Za mba izara fijoroana olombelona kely amintsika satria za koa dia nandalo an'izany hoe mahafoy olona no fitiavana an'Andriamanitra dia nandalo fahoriana zany ny fitiavako an'Andriamanitra. Taloha koa tsy dia namana be dia be za tana ampianarana fa ny olona izay mba tonga miresaka amiko dia ny olona ohatra hoe mila fanampiana amin'ny devoir ohatra izany. Dia nefa nisy lehilahy anankiray tonga dia ifampiresaka izay dia teo izay lasa mpinamana be, lasa nifankatia be izay roa. Dia nefa ny problème amin'izany dia za lasa niresaka be tamin'iny olona iny dia lasa tsy nanam-potoana mihitsy ny ahako hivavahana, tsy nifatika tamin'Andriamanitra intsony aho. Sady ny olona iny satria ny olona iny izany no tena hoe mba namana akaiky, mba ananako. Dia tena tsy tiako hiala amiko mihitsy izy taloha. Dia rehefa ohatra hoe te hanao ohatra ny olona iny nefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia za koa fantatro fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ilay izy fa ataoko ihany satria tsy tiako hiala amiko io namako io. Dia nefa indraindray rehefa tena hoe grave be zavatra tiany atao dia miezaka ihany mba hoe mirefuser hoe za tsy afaka manao an'io dia avy eo io lehilahy io lasa tezitezitra indraindray satria za mba matahotra an'Andriamanitra ihany dia miezaka manao marina ihany ahako fa nefa io lehilahy io tsy dia tia an'izany dia lasa tezitezitra izy. Dia indray andro lasa tsy niresaka tamiko intsony izy, lasa ohatrany hoe niala tamiko, lasa tsy tia nakaiky anahy akory io lehilahy io. Dia taitra be za hoe fa ino io tsy niresaka amiko mihitsy. Nefa izay roa mpinamana be taloha tena tsy nisaraka mihitsy izay fa tapotapoka teo dia lasa tsy niresaka tamiko intsony izy. Dia nalahelo be moa za dia fantatro fa noho ny fatahorako an'Andriamanitra izy no niala, fantatro fa noho ny fijoroako izy no niala. Dia nalahelo moa za fa fantatro hoe tokony hitodika amin'Andriamanitra amin'izay ako satria izy moa izany no ananako sisa afa-tsy Andriamanitra. Dia teo izany no tena hoe nitodika tamin'Andriamanitra dia voakasika be za satria io lehilahy io nanary anahy fa Andriamanitra nandray anahy, tsy mba nanary anahy izy. Alleluia. Dia avy eo rehefa vita ny année scolaire dia tonga vacances dia teo izany nanao batisa. Alleluia. Satria raha mbola mpinamana izay dia mety tsy nanao batisa satria mbola mety variana miaraka taminy ahako. Fa nesorin'Andriamanitra tamiko mihitsy io afahako manao batisa, afahako manomboka manao ny asan'Andriamanitra, afahako tena hoe manakaiky an'Andriamanitra. Alleluia. Dia iny aza mantranga tamin'ny rentrée ny havana. Tamin'ny rentrée tonga tany anatina kilasy vaovao ahako, tonga tany amin'ny lycée ahako dia nomen'Andriamanitra kilasy vaovao dia ny olona rehetrarehetra tao anatin'ny kilasy tena tia be anahy daholo zareo sady ny tena mahafinaritra amin'izareo zareo manaja ny finoako. Ohatra hoe misy olona namako miteny ratsy zareo fa rehefa miaraka amin'izareo ahako dia tsy miteny ratsy mihitsy satria fantatry zareo fa tsy tiako izany. Alleluia. Dia izany dia hoe sambatra ny ory fa izy no ampifaliana. Za ory taloha satria nafoky io namako io dia nefa hitan'Andriamanitra izany dia nomeran'Andriamanitra avoroeny. Alleluia. Alleluia. Diran'i Jesosy tena mahafinaritra be izany fizona fahavolombelona izany. Izany tena hoe mahakasika fo be sady mampahery be.
dia tsy haiko ianao koa raha mety efa nandalo an'izany fa za koa ravana dia tena efa nandalo zavatra hoe tena efa nafoy zavatra noho ny fitiavana an' Jesosy a. Dia neny zandry moa teo hoe fahafoizana olona no teneniny a. Dia nenandray fijona vavolombelona teneniko atsika momba ny asako mety efa nisy na eny fa dia ampaherezako atsika koa zany fijona vavolombelona zany a. Tamin'ny asako ravana rehefa tamin'ireny vaksiny ireny ngamba ny tsika samy nalala daholo fa tamin'ny teto a Frantsa rehefa nisy iny hoe tsy maintsy manao vaksiny iny a dia tsy afaka niasa intsony zay tsy vita vaksiny indrindra tao amin'ny sehatry ny fahasalamana. Dia za moa miasa ao anatin'izay karakara olona marary. Dia tao ampiasako tsy manaiky intsony tamin'ny fotoana ngamba nisy tadidiko intsony iny hoe raha tsy vita vaksiny ianao izy izy dia tsy afaka raisina intsony tsy afaka miasa intsony ianao tsy handrainao intsony satria ianao tsy manana vaksiny. Dia tamin'izany ariavana dia za efa mpanompon'Andriamanitra efa matahotra an'Andriamanitra efa fantatro fa hoe tsy azo ataontsika io vaksiny io. Dia tao anatin'izay dia tena tonga dia niteny tamin'i Jesosy aho hoe Jesosy tena afoko ty asako ty noho ianao na dia tsy asa intsony ary za dia afoko ty ary za tamin'izany ariavana tena efa nieritreritra mihitsy hoe raha tsisy asa afaka ataoko intsony zany eto dia andeha hody zany rehefa tsisy afaka ataoko intsony eto. Dia tao anatin'izay dia efa niteny taminany patronko hoe tsy miasa intsony ianao izy zany manomboka amin'ilay daty 15 septembre tamin'izay hoe tsy afaka hiasa intsony ianao raha tsisy. Dia eny arô asa zaho tsy asa intsony fa za tsy hanao an'io mihitsy no dia teo zany dia efa nafoky tena efa hoe nivonona tamin'ny rehetra zany hoe tsy izy zany. Ianao nge ravana rehefa mahafoy asa dia tsisy vola ianao zany tsisy sakafo ianao tsisy ivelomanao intsony ianao zany iza moa nanampy anao eo. Dia hitan'Andriamanitra izay toe-po izay ravana fa aleloia be fa Andriamanitra tsy namelana tao anatin'izay hoe tsy namelana mifaty zany izy ary ny fahoriana izay iainantsika io tsy hafaty atsika fa ny fahorintsika no Andriamanitra izay iainantsika dia tena hoe ho ampifalian'Andriamanitra tsika satria rehefa nanapa-kevitra ravana hoe tsy hanao an'io fanefitra io dia kasihan'Andriamanitra ny fony patron hoe io zanaka io tsy ho alefanao zany io fa navahan'Andriamanitra ary io patron io mihitsy ny teny hoe mijanona ozy izy fa ilaiko ianao na tsisy an'io ary ozy izy ianao dia miasa ianao ozy izy. Aleloia. Nefa nipiara-miasa amiko ravana tena hoe nidododo tonga dia niazakazaka nanao nahaka rendez-vous nanao an'ilay vaksiny satria natahotra ny tsy asa natahotra ny very asa daholo zareo nipiara-miasa amiko dia nanao daholo izy ary tena niteny tamiko daholo hoe manaova ozy izy fa ianao ke ozy izy zany tsy asa intsony dia tsy asa intsony ho za zany. Dia aleloia be fa za mihitsy niteneny hoe miasa ianao ozy izy dia aleloia be fa ory kely mieritreritra hoe tena ory fa tsy navelan'Andriamanitra iseho kory ary izay hoe fahoriako be izay fa tonga dia fifaliana nomen'Andriamanitra voalohany tena tonga dia nomen'Andriamanitra fiadanana ary voninahitra ho an'Andriamanitra fa tahoriana an'izay dia mbola nampitombon'Andriamanitra avo roa eny ny karamako tamin'io asako io dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Aleloia. Zany ny ravana manaprofo hoe raha vao manaiky ny mahafoy zavatra ianao raha vao ho an'Andriamanitra fotsiny ny zavatra ataonao dia azonao atka fa tsy ho faty ianao tsy hanapotika fiainanao ny fahafoizanao na fahafoizana olona na asa azy dia tsy ho faty ianao satria ho an'Andriamanitra ny zavatra ataonao. Amen. Aleloia. Raha izay fitaran'olona anatin'ny baiboly koa tsika momba n'izany hoe fahafoizana izany dia tahaka ny Elia ravana any amin'ny mpanjaka voalohany toko fahafito ambin'ny folo mpanjaka voalohany toko fahafito ambin'ny folo any misy an'izany tantara izany tantara mety efa diso fantatsika rehetrarehetra. Ilay tantaran'ilay vehivavy ilay tantaran'ilay vehivavy Le vehivavy maty vady. Rehefa tsy zavatra intsony teo ampelantanany afa-tsy mofo sy rano dia izy sy ny zanany dia efa hoe io sisa zany teo ampelantanany dia ho faty zareo. Dia rehefa nangatahany Elisy io mofo io hoe omeo anao ozy izy io dia rehefa nomendra vehivavy anazy ilay mofo dia nitombo izy avy eo. Ina moa tiako amparezana amintsika amin'ity tantara ity dia tahaka ny endriky ny Andriamanitra sika olombelona Elia teto dia tahaka ny hoe Andriamanitra izay mitady zavatra amintsika hoe afozana mitady zavatra amintsika dia itsika tahaka ny vehivavy sy io zanaka io izay hoe ny zavatra tiantsika zavatra hoe eritreretintsika hoe tena
afaty anaty tena hoaiza raha tsisy an'ity zavatra ty tahaka ny zandry teo zay nijoro fahavolombelona hoe le namany lehilahy zay tena hoe tiany tena tena izy hoe raha tsy ataoko ny zavatra tianyty lehilahy ty na hoe hiara amity dia iza moa zany sisa mba namana tsy manamana ntsony ange za tena hoe natahotra izy fa riavana tiany Jesosy dia nafony zany olona zany no fitiavana an Jesosy dia taty aoriana izy le nanana namana be dia be tena tia anazy dia tahaka an'izany ty vehivavy ty nafony nomeny any Elia mofo sy rano io satria natoky izy no ny fitiavany azy dia nomeny dia avy eo nitombo ao ny andininy toko fafito ambin'ny folo andininy fahina ambin'ny folo misy hoe nefa tsy lany ny koba tao amin'ny barika ary tsy ritra ny diloilo tao amin'ny tavoara araka ny tenin'i Jehovah izay nampilazaina any Elia. Aleloia. Zany hoe zavatra afonao no Jesosy no Andriamanitra dia iny zavatra afonao iny mety hoe tena kely iny ao anaty an'Andriamanitra fa ianao miatritra ny zavatra iny tena zavatra ngeza be tena zavatra ifikiranao fa eo anaty an'Andriamanitra tena zavatra kely ary zavatra mihoatra lavitra no iny no omen'Andriamanitra anao rehefa mahafoy ianao no ny fitiavanao anazy dia ary io ravana ny fahotana mety hoe zavatra mampiaranao amin'Andriamanitra zavatra mampivarimbarinanao eto amin'ity tany ty ary io zany avelao zany fa omen'Andriamanitra tsara kokoa ianao omen'Andriamanitra mihoatra ianao Aleluia. Aleluia. Dia ianao zany raha manaiky ohatra hoe manaiky mahafoy fahotana dia ampifalian'Andriamanitra anao ampahitan'Andriamanitra anao fa misy vokatra zany hoe fahafozana fahotana zany raha ohatra ka ianao tsy mila kisotsony dia ampahitan'Andriamanitra fa mahasalama zany tsy mila kiso zany. Raha ohatra ka mahafoy olona ianao dia ampionona an'Andriamanitra ianao dia na omen'Andriamanitra olona vaovao tsara lavitra ianao na tena hoe ampaherezin'Andriamanitra ianao na dia irery azy ianao dia ampaherezina ianao ampitombony ny fombany anao rehefa mivavaka ianao dia ampitombony ny fanatrehana tsapanao fanatrehan'Andriamanitra ohatra. Dia raha ohatra ka mahafoy asa ianao dia tahaka ny zokena zao raha zokena nahafoy ny asany kanefa nampitombon'Andriamanitra karamany. Aleluia. Dia raha ohatra koa hoe ianao mahafoy asa dia afaka omen'Andriamanitra asa tsara lavitra ianao dia azo matahotra ianao fa tsy maintsy oneran'Andriamanitra ny zavatra afonao anazy. Aleluia. Misy sary kely nataony sy zokena dia sarina zazakely dia mitazona nonorsa kely tena hoe kely le nonorsa dia eo Jesosy misy nonorsa ngeza be ao amin'ny lamosiny ao fa afeniny dia Jesosy mangataka le nonorsa kely mba hananan'le zaza zany dia angatany le nonorsa dia raha vao manaiky le zaza dia omeny anazy le nonorsa ngeza be. Aleluia. Dia avy eo le zazakely efa manana le nonorsa ngeza be fa apetra le nonorsa dia Jesosy no ataony kana. Aleluia. Zany hoe rehefa mahafoy zavatra ianao rehefa mahafoy zavatra tena tianao indrindra ianao an'Andriamanitra dia na dia omen'Andriamanitra zavatra ngeza lavitra azy ianao dia ianao lasa zava-dehibe aminao tsony le zavatra omen'Andriamanitra aminao fa lasa Andriamanitra zava-dehibe aminao. Aleluia. Lasa Andriamanitra no tena hoe tianao za zao lasa Andriamanitra tena namako akaiky indrindra. Aleluia. Na dia manana namana be da be aza dia efa Andriamanitra no namako akaiky indrindra Andriamanitra no tsy sarako mandrakizay. Aleluia. Aleluia. Tena mahafinaritra be menan'izany tena mampahery be na za eto akaikinao eto zany tena mahery amin'izany teny zany tena hoe dirain Jesosy tena fahafoizanao riavana tsy hanary anao zany tsy hampahanitra anao ny fahafoizanao an'Andriamanitra tsy havery anao ny fahafoizanao an'Andriamanitra fa tena ampanakaiky bebe kokoa anao an'Andriamanitra dia misy ten'Andriamanitra farany tsy hampaherezanay rahavavy anao misy ten'Andriamanitra taoko atao amin'ny Salamo toko fa 7:24 manao hoe mendrasan'i Jehovah ianao matoky ary ao ka hery ny fonao mendrasan'i Jehovah. Aleluia. Mendrasan'i Jehovah izy ny ten'Andriamanitra dia ao ka hery ny fonao zany ho an'olona ho anao izay mety hoe ao anatin'izany fahafoizana izany amin'izao fotoan'izao mety ao anatin'izany hoe mbola misalasala koa ianao amin'izao fotoan'izao hoe afoko ary ve zany ty sa ahoana tokony afoko ary ve zany ty sa ahoana dia miteny aminao zay hoe tena afoy izy io zavatra mampipanalavitra anao an'Andriamanitra io mety ampitomany anao io mety ampalahelo anao io ao anaty fotoana vetivety fa arak'izany fijona vavolombelona nataony amin'ny rahavavy tety zany dia mahereza ianao mendrasa ianao an Jehovah fa le zavatra omeny Jehovah anao tena zavatra ngeza be mihoatra lavitra no izay eritreretinao no anoneran'i Jesosy ho anao ary tena hoe
tiany Jesosy ianao io tiany Jesosy ianao ary tsy anaranao zany Andriamanitra raha mahandro ianao fa mila mahandro ianao ary mila mahery foana ianao mila mijory foana ianao fa Jesosy tsy anary ianao zany. Halleluja. Halleluja. Dia tapitra ny toloteninay dia mino izay fa nampahery anareo ity toloteny nomaninay mirahavavykely ity dia mahery daholo tsika rehetrarehetra dia tainy Jesosy. Tainy Jesosy daholo. Mahereza. Halleluja. Sotra anareo mirahavavy tena tahin'ny tompony ianareo dia matoky fa tsy mba velan'Andriamanitra andalondalo fotsiny ny asan'Andriamanitra nataonareo iny. Mahakasika izy ary mahafinaritra be satria tenenina ianareo fa ny manao duo tsy mora manao toriteny duo eo amin'ilay firindraniny anao zany le firaisan'ny zavatra tenenina ny fampionana ny zavatra tenenina ny hevitra sy ny idirana amin'ny resaka sy ny sisa. Tsy mora ny manao toriteny duo zany hoe olona roa ndray mitoriteny fa za kosa aloha nahita fa tena hoe tena tarovakan'izy amirahavavy ny toriteny an'olon-droa izay nataony ka dia tena hoe makasitraka ry izy amirahavavy Andriamanitra manankiray pasoavana ane amaly fitianareo dia mitombositra zany zanako zany sahala amin'ny zanakay daholo moa zany na iaina na ivity moa zanakay moa iaina dia efa raisinay ato tokantrano taka ny zanaka vavinay matoa mihitsy dia mahereza ny zanaka dada sy neny ny mpanompon'Andriamanitra eto amin'ny akiradio dia Jesosy amaly fitianareo mitombositra mitombo fahasoavana dia mahereza hatrany hatrany. Dia manentana anareo ato amin'ny groupe koa raha misy manana fahafahana anao duo na mahafinaritra ny toriteny duo ohatra ireny saingy moa fanalavitra dia mety sarotratra ny amoahana an'izay fa atao voatra ny isan'andro ihany. Halleluja. Fa rehefa misy fotoana tafaraka ireo dia mezaha manao an'ireny fa mahafinaritra be mihitsy ilay izy sady mampahery no mampitombo. Zay zao dia vita ny anjaran'izy roa vavy samy navita ny anjarany ka dia Jesosy amaly fitianareo mirahavavy dia ianareo ihany koa dia misaotra anareo satria nareo koa mampahery an'izy ireo fa ny fankasitrahana ataonareo mampahery an'izareo ary mandrisika azy mbola androso bebe kokoa ka dia tahiny ny tompo ianareo. Matitoko 5 andininy 4 miteny manao hoe sambatra ny ory fa izy no ampifaliana. Dia nandraisana izy mirahavavy ohatra n'ilay ory eto dia resaka fahafoizana ary resaka momba ny sakrifisy tsika androany. Inona moa zany atao hoe fahafoizana amin'ny teny frantsay dia sakrifisy ozy tsika rehefa an'izay tena sakrifieko mihitsy aloha tena sakrifieko mihitsy ny trano amidy mba ioarana amin'ny fiainana ny misy fahafoizana zany ao. Halleluja. Ary raha afoy ihany dia ataontsika foy ao amin'Andriamanitra ry havana fa raha Andriamanitra no afoizantsika dia za tena teteny amintsika rehetrarehetra fa tsy verimaina akory. Be dia be ny olona mahafoy zavatra ho an'ny sampy ohatra dia tena hoe tena manolotra ny tsara indrindra mihitsy hoe gana fotsy na gisa mainty zany hoe zavatra tsy fahitan'ny olona akolamena midorehatra fon'ny olona ho an'ny sampy. Fa zaho mbola tsy nanompo sampy isorako an'Andriamanitra mbola tsy nanompo sampy hatramin'izay nenako fa mifantaliko hoe reny olona reny ve reny nafoy reny ve mba inona ny zavatra azo ny tao ambadika ireny fa hatreto aloha ny any zavatra fantatro ny zavatra fantatro dia mbola tsy nahita olona sambatra ato anatina fanompo-tsampy zany ahako hatramin'izay nenako. Donc zany ny zavatra nafoy amin'ireny dia zava-poana fotsiny ihany. Halleluja. Fa ao amin'Andriamanitra kosa rehefa mafoy dia onerany. Izay karazan'olona vitsivitsika ao Baiboly nafoy fa ny nazo mirahavavy zany ny Jerovam-bombela dia efa ireny dia azavaina anareo fa fitito ireny tantara momba n'ilay lehilahy namany dia zao tsy olon-tiny akory iny tsy prince akory iny tsy prince any fity mbola tsy manana prince
mbola tsy amin'izany mihitsy izy mbola anatin'ny fahazazana tanteraka mbola milalao Nintendo Switch io atao trano miaraka amin'ny zandriny mbola tsy amin'izany akory izy sanatria fa namany tena ohatrany hoe meilleur ami an'izany zay olona zay dia misy fotoana zareo miara-mandehandeha miara-mitaingina bisikileta variny dia tantarany fitity hoe tena lasa variny izy adino ny asan'Andriamanitra kamaradiny zay mihitsy le izy fa nisona reo tsy nametrehatra hoe fitinga efa manana prince fa mbola tsy manana an'izany dia le fianahany zareo zany le finamanany zareo zany saika nanadinoany fitiny asan'Andriamanitra ary tamin'izany izy tena ory mihitsy rehefa ohatra hoe tsy mifanaraka izy menadana zavatra dia tena ory mihitsy izy atao trano tena maharary anazy mihitsy satria tsy nanana malafatsy zay izy matsy tsy dia nananamana izy tao am-pianarana fa nampahirezina mihitsy izy hoe fity dia entinambavaka ianao mbola hananamana tao inan'izany izy nanapa-kevitra ny hiditra tamin'ny batisa izy zany hoe nafony zany dia tsy andrara intsony le namany satria mampifilafily anazy rehefa mampifilafily anazy zany amin'le finamanany zareo dia nafony tanteraka dia inona am'izay nataony nanomboka hanao asan'Andriamanitra foana amin'izay izy nampahery an'ireny maniko reny izy ry olona rehetra misy olona roa na ohatr'izany mijery fandarantsika dia izy mandika teny ao ambadika ao instantané zany tena zany hoe tena jampitorety izy koa mitory ao ambadika ao teny frantsay dia niditra tamin'ny ranony batisa dia izy nanomboka hanao asan'Andriamanitra hitantsika io zany hoe nafony mihitsy aloha le zavatra tany dia nanokana ny fotoana an'Andriamanitra izy inona ny zavatra ny trany voniditra ny fianarana fandroany tamin'ny tao-pianarana lasa teo sarotra tamin'ny ntsony lasa namany daholo amin'izany eo am-pianarana dia tena lasa namany daholo mihitsy ika zany ravana zany hoe nafoy anankiray ianao amin'Andriamanitra raha mafoy anankiray ianao tsy ray ny soloan'Andriamanitra an'iny alleloia ho azavaiko anao zay rehefa avy eo fa zay zao fijona favombelana fity navelany le ray lasa sezam-pon'Andriamanitra tonga namany daholo amin'izay ny ray lakilasy sady mampinaritra ny fity rehefa ny am-pianarana ry havana mba hitso favombelona aminareo ty izy mpanampy an'ireo ankizy rehetra io manazava devoir manazava leçon manazava lesona rehefa misy tsy azo ny ankizy fity efa mahazo an'izy dia mahay kely mantsy izy any am-pianarana ho an'i Jesosy ny voninahitra alleloia dia jereko koa zao hoe ranam-baviaina tadidiko mihitsy tsika ny fanentantsika teto hoe aza mba manao ny vaksiny io tsika dia betsaka tamintsika tao anatin'ny fanarana ty fandarana iny tsy nanao misy koa ny efa nanao misy koa ny mbola nanao taty arina safidiny tsirairay moa zay nanentana foana aza manao an'io fa tsy mahasoatsika io ary nareo izay efa nanao mivava mafy fa efa manomboka mipotra zao ny vokatry reny manomboka mipotra izy zao dia teo amin'izay mafy be amin'izay hoe ny pression hoe vao tsy manao an'io nareo dia tsy maintsy very asa iny amin'izay raha napahaviaina menasen'ny tao am-piasana vao tsy manao an'io mandeha ny vaovao zay olona rehetra miasa momba fahasalamana ka tsy manao an'io dia tonga dia miala amin'ny asany dia zao ry havana nampahirezina toerana napahaviaina hoe asa manao an'io sarotra koa moa nampahiry azy fa natanjaka ny finoany zao amin'izay ny teneniny tao am-piasana za tsy hanao vaksiny dia teneniny mpatahany manaova fa raha vao tsy manao ianao tsy maintsy voaroakato dia tsy maintsy manala anao ato za tsy hanao manaova moa za tsy hanao ny antony tsy hanaovany tsy hoe matahotra ho pikeny izy fa ny antony tsy hanaovany dia momba ny ara-panazy efa nitoriana teto tsy verina amin'izany tsoa zay manjary malahelo raha misy olona efa vita eto fa betsaka ny fampianarana tosika nomboka tamin'ny 2020 momba n'izany vaksiny zany dia nandray izy dia tsy hanao dia farany nitsoriny an'ireo mihitsy noho ny fivavahana fihinana tsy hanao an'io noho ny fivavahana tompoko za tsy hanao an'io dia voaroaka ianao zany dia hozy izy hoe
eny ary fa tena hatramin'lovina sisa miasa fa za hiala to de teneny ny patron za hiala satria za tsy afaka anao vaksiny de aloha za ny hiala fa tena andro izista terina ny tenyny patron aza manao raha tsy manao anao tsy marina fa mesa foana adidiko mihitsy fitsona vavolombelona napiorakoraka anay tato an-trano tamin'izany le patron teny tena mitongava miasa mety ny asanao na tsy manao an'izany anao tongava fa tsy maninona nefa tamin'ireny misy riska ny nany mpampiasa ary voatratra mampiasa anina fa izy tena tonga de resiny le ositr'Andriamanitra tao amin'ny ranabavienina ny tamin'ny fahita-pity ositry ny fahita-pity miampy an'le sakrifisy nataony de ozy Andriamanitra hitako zao hitanareo i Abrahama any amin'ny Genesis toko 12 aitsika jejery ty tarite ozy Andriamanitra hoe le zanakao le lahy tokanao atero anay iny de tena netiny tsy manana fa-tsy io nefa izy nahitana an'io ary rehefa mafy zara raha nisy an'io bolozindray Andriamanitra eto ty atero anay atao fanatitra hovonoana zany tsy ny salasala ray segondry Abraham eny ary ozy izy fa ho iainga maraina be ara-pitso iainga maraina be ara-pitso marina tena mampionyio halleloia fa tena ny vitainy hatramin'ny farany mihitsiny ny dingana zavana fa ny amin'ny Genesis toko 12:20 any fa ny antso azy le anjeliny Jehova tany an-danitra hoe le Abrahama ary izy kosa izy itya de ho izy aza maninjitra ny tananao amin'ny zazalahy ary aza maninona azy akory ianao fa hitako zao fa matahotra an'Andriamanitra ianao ka tsy nalovanao tamiko ny zanakao de ny lahy tokanao halleloia vonona izy ny afoy an'le ray teo ampilatanany de inona mba takany nomen'Andriamanitra azy takany fasika an-dranomasina ny taranany ny sakrifisy ataontsika an'Andriamanitra manao zavatra ray tsika tsy ray ny avalin'Andriamanitra ny fa raha manao ray le marary ianao de takany fasika ny an-dranomasina ny takaniny halleloia ohatran'le vehivavy jereny izy miravavy tyle amin'ny mpanjaka voalohany toko 7 inona ny problème an'le olona tato ny problème ty raha matoa ty tsy nanana nininona tsony nefa etretinareo raha matoa tsy manana nininona na ny rahan'Andriamanitra ny Eli hoe mandehana fa misy vehivavy mpitondra tena any Zarefata ndala fa io ny amelona anao olona mahantra ny andeha amelona azy fa mahantra tahin'ny tompo satria fantatr'Andriamanitra ny toepony fa mahantra vonona ny anao sakrifisy de sao zavatra mateny le vehivavy hoy izy Eli mpanjaka voalohany toko 7 andininy fafolo tapany faharoa hoy Eli masiny ianao hitondray rano kely amin'ny fisotroana mba hosotroko de lasa izy nakan'le rano vao nandeha izy de mbola ozy ndray de hitondray mofo kely koa eny an-tananao eny de hoy raha vehivavy andininy 12 raha velona koa ny Jehovandriamanitra ao tsy manana mofo na de ray akory azy fa koba kely eran'ny tanan'ila ao amin'ny barika zany hoe efa nahoaka mihitsy io barika io de eran'ny tany tsy ohatry zao zany fa ohatry zao ndray maka ohatry zao eran'ny tanan'ila koba kely eran'ny tanan'ila de diloilo kely foana ao amin'ny tavoara nefa le farany taloha zay tsy haiko nareo zay taloha misy le tavoangy kely fefany zay de misy fotoana mividy menaka atsasaky ny fefany zay taloha mivarotra manao épicerie de tonga ny olona de afatra misy mpamarana azy de menaka atsasaky ny fefany izy avy le mividy menaka atsasaky ny fefany de mavita zavatra fa ny tiramotory tsy atsasaky ny fefany fa mety atsasaky le atsasaky ny fefany tavoangy na vinaigre kely zay famarana menaka taloha de fefany ny eraky iny de atsasaky ny fefany
mety mbola atsatsaky ny fefany. Marina mihitsy ny teny mampiona sady manampy anahy mihitsy izy anaty toriteny hoe Elia aza tsy vokin'iny kory. Inona moa ho an'ny lovely zao? Lovely zao mpanao gâteau. De raha omena koba eraky ny tanan'ila ve lovely de avita gâteau ohatriny ahoana. Ho na de ataoko hoe omena levure ray tanan'ila koa i lovely ve hitombo ohatriny ahoana iny? Hoy izy le namako zay. Mamimamy to zay izy. De manao gâteau zay de asiana levure chimique. De ny levure chimique ny antony tanjony iny mampibotsina le gâteau. De izy namako. Olo ty ahoana raha levure chimique mampitombo. Raha tiana hena zany de asiana levure physique eo izy satria tandrozy rehetra manao physique chimie. De levure chimique zany mampitombo ny levure physique eo zany mampihena. Fa ninona fahaizany lovely eo tsy tombo ohatriny ahoana, tsy havita zavatra ohatriny ahoana ny koba eraky ny tanan'ila iny. Fa zao io olona tsy manana fa tsy koba eran'ny tanan'ila io no nandrahan'Andriamanitra ny Eli mba hamelona ny Eli. Fa azo dareo an-tsaina ve zany? Ny koba eo an-tanany eran'ny tanan'ila. Fa ny fahafoizana anatin'ny fo ngeza be mendrika fitahian'Andriamanitra be. Ny fahafoizana an'io nahavitany mofo an'i Eli, nahavitany mofo an'izy mianaka ary voalazan'ny ten'Andriamanitra. Any amin'ny andininy andiny fahinana ambin'ny folo amin'le mpanjaka voalohany toko fafito ambin'ny folo teo, andiny fahinana ambin'ny folo. Nefa tsy lany ny koba tao amin'ny barika ary tsy ritra ny diluile tao amin'ny tavoara araka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy any Eli. Tsy ritra, efa nahoaka ny dondomo vodin'ilay barika ahotsakotsana eran'ny tanan'ila sisany tao. Vitany. Alleluia. Nanana fahafoizana izy. Ka raha ray an-tanan'ila no nafony ho an'Andriamanitra io inona ny takalony? Tsy ray barika. Fa tonga de tsy ritra tsony fotsiny. Tsy voisa nge zany ravany, maka foana fotsiny ianao. Maka foana ianao ny barika fa tsy mety ritra. Tsy voisanao tsy hoe firy barika ianao. Fa volazan'ny ten'Andriamanitra tsy ritra ny diluile, tsy ritra koa ny koba. Tsy voisa zany, tsy ritra zany. Illimité zany. Alléluia. Zany ny vokatry ny sakrifisy ilay ara-malala. Ary za tena teteny aminao te hijory vavolombelona aminao. Fa anisan'ny nanampy be dia be anay mivady tamin'ny fivoahanay tamin'ny trosa. Nareo zany rehefa mahita anay le mitantara iny nanan'olona trosa efa ho 900 millions zay. Fa teneko anao kira roa taona teo nge latsaka de vao afaka izany trosanay zany. Tamin'ny fomba ahoana nefa teo an-tanana tsisy nininona intsony. Tantaraiko anareo ty secret anankiray ty, efa betsaka aminareo ny nahalala azy. Betsaka aminareo ny nahalala azy fa misy aminareo mbola tsy nahafantatra. De tantaraiko nareo secret anankiray natapavoaka ny fiainanay eto tanàn'Andriamanitra ilay. Iretinareo hoe nanomboka ny vavaka izay tamin'izany. Ary rehefa nanomboka ny vavaka izay dia boka ny trosa tanteraka mihitsy. Dia fonga daholo ny teo am-pelantanana. Izay nge ravana tamin'ny vady izay mivady ho an'i Jesosy ny voninahitra mba hananana trano ange izay izay mivady izany natao mariazy mba nomezahana nataona ketriketrika ihany. Alleluia. Mba nafinaritra ihany mba navoaka tamin'ny amboninahitra ihany mampionina. Alleluia. Ary rehefa atalohan'ny vady zay efa nanana trano anankiroa izay mivady tamin'izany, nanana tany anankitelo, tomobila tamin'izany efa betsaka, nanambady. Izany hoe namantana zavatra banety ho an'i Jesosy ny voninahitra, tsy hoerahoera zany fampitantaranao ny zava-misy. Fa rehefa raikitra ny
ady fongana daholo reny rehetrarehetra reny amboniny zany mbola nananan'olona trosa 900 millions FMG. Ahoana ny atafavoana amin'izany efa tantarako anao teto fa rehefa tamin'izany fotoana zany ahako nandinidinika ny fiainako dia fantatro fa eo amin'ny 20 taona eo miasa raha miaina ara-dalàna hoe misakafo izay mianakafo dia manao ekônomia amin'ny alalan'ny karamako dia eo amin'ny 20 taona moa sa 20 taona izy satria efa mikotiko izay vao afatrosa izay zany hoe mihinana tena ny minimum dia miezaka tsy mandoto tsy manimba akanjo ka rovotra ny akanjo na midekôla ny kiraro tsitsiana daholo dia manao ekônomia andaovana trosa. Hoy Andriamanitra izao omeko moyen anankiray nareo. Inona ozy nareo zavatra anay nanomboka ny vavaka izay mivady. Vao vavaka kelikely fotsiny izay dia eretinareo tamin'izay mbola ny vavaka vao nanomboka ny vavaka dia ny tenenenareo mbola nanana fiara BMW zay tamin'izany mbola tsara tarehy fa reny amidy dia antaovana trosa dia nihiditra ny vavaka amin'izay zay. Inona zavatra teo am-pelatany eo nanomboka teny efa ny vavaka nanana fiara kely anankiray izay motramotraka kely izay dia moto dia tonga ny vavaka izay tamin'izany. Rehefa tonga ny vavaka izay dia nakasika be ilay toriteny ka ny fiangonana nisy anay tamin'izany tsy fiangonana ngeza be fa fiangonana kely tena hoe kely tena hoe fiangonana nisy fanetretena kely izay tena mbola tena fiangonana vao niainga na ny mpanompon'Andriamanitra ary tena hitanao mihitsy hoe mbola tena netreto tamin'izany ny mpanompon'Andriamanitra tao hoe izy samy mpanompon'Andriamanitra anangana fiangonana dia nanao sakrifisy koa zareo tantarainy anay. Ny sasany niperatra mariazy namidy, ny sasany ny armoara tao an-trano, ny sasany ny telefona namidy dia nangonina dia anaovana iny ananganana fiangonana. Zay mbola tsy nafantatra an'izany aloha fa zay tamin'izay fotoana izay mbola vao nanomboka ny vavaka kely dia nare toriteny dia nahitana teo zany ilay rahalan'ny toriteny zao manana ny asan'Andriamanitra ravana andao toizy antsika andao ohatr' izao hoe andao toana antsika ohatr' izao dia tao anatin'ilay toriteny resy lahatra izay mivady ary mbola isorako an'Andriamanitra sady isorako amin'ny mampionona ity zavatra iray ity ny fitoviany ny safidinay tonga dia voakasika ahako dia nanatona amin'ny mampionona tao anaty fotoam-bavaka nanena zapany mba resaka ahoana. Eritretinareo ny trosa misavovana ny zavatra ampelantananay mba ioaranay mba zavatra kely anareo izay malala tomobily R21 kely motramotraka kely izay tadidiko mihitsy fa izahana nolokoana tsaratsara dia iny no amidy dia zao ny tena tao anatin'ny eritreritray le izy koa ela tsy nisy nividy tampotampoka toetra ny tena tonga dia resy lahatra andeha tena atolotro ny fiangonana ity anaovana asan'Andriamanitra satria mampalahelo kely ilay fiangonana tamin'izany hoe tena mba manao ezaka dia tena tamin'y ina andao atolotsika ny dineko fa za koa izy tena eto am-pianona tena mieritreritra zany andao izy izy omena halleloia. Eritreretinao olona bokany trosa tsy manana afa-tsy tomobile ray dia moto kely ray anatina ilay mpanompon'Andriamanitra izay azafady tompoko fa tena voakasika ilay toriteny izay ka izao ny tomobilinay atolotray ny fiangonana anaovana asana anoanana zany asan'Andriamanitra atao zany kakabe ilay olona mbola tsisy nanao tao aminy zany hatramin'izay tsy mbola nisy nanao zany ary vakivavatra reo mbola tsisy nanao zany le olona amena fio hoentina mba eto am-bavaka reto fa inona ny problème eo resaboly trosa tsy manana ny ariary tonga dia natolotra iny ny lakile iny ny papier iny ny acte de vente anareo tsy manana tsony zay tena teneko anareo tamin'ny fo madio ny nanomezana zany fa tsy voatery tamin'ny fifaliana hoe tena faly be ny antony dia izao somary ory ihany ianao hoe zay nge ilay tenen'ny ten'Andriamanitra ny Mateo 5:10 ahoana izy ilay ten'Andriamanitra vakiny izy miraha vavy teo sambatra ny ory mahaory ny mamesa tsy mahory ianao manome amin'ny fo madio manome am-pifaliana fa le ory teneniny eto mahantra ory sy mahantra nampaninona le izy miaina ny eo am-pelantananao le manome misy zavatra miala eny aminao ary le zavatra miala eny aminao tena nomenao
tsy hoe mba kanareo ty dia atao hitan'ny olona dia selfie fotsiny dia avy eo alaina moramora avy hoe verina ihany le fa sangisangy iny sao dia anao ohatran'ny olona le hoe manao fampisehoana dia atsipy ihany ny akanjo dia avy eo alaina amin'ilay olona izy ty akanjoko iny fa mba natao fampisehoana fotsiny iny tonga dia natolotra ry havana nanaraka anay ny olona atao am-piangonana izay manana permis nandeha naka an'ilay tomobile miainga avy eo amin'izay zay na aviorana na mangatsika fity atao eo ampovoany dia mampionona ao aoriana dia izany mitondra moto io fity kely nitoroteny teo iny entina amin'ny moto tongatraiza iny mandeha mifadianina tongatraiza mitotototona amin'ny moto zay mitely mianaka kely na aviorana iny na maninona io dia iny moto tsisy tomobile intsony raha zany nisy nahelo ary zany ny javatra tiako tenenana rehefa manao hetsika ho an'Andriamanitra za tenenina ny olona i Abrahama raha hitondra ny Isaka tsy niteny tamin'ny Sara fa raha i Sara ny naheno an'izany mety hoe Sara hoe fianao hoe tena efa adala mihitsy zazakely niandrasanao firy taona dia ho alefanao any indray fa inona zany Andriamanitra mila vanina zany mila voatsiara fa natolotra ny tomobile tsy nanana intsony zay fa teneniko anao ry havana io vehivavy nanolotra koba tahaka ny tanan'ilo io tsy afaka 5 taona io vao nisy nohanina fa tamin'ny fotoana nanomezana io voalaza tena any amin'ny 5 tsy ritra tsony zany hoe nomena iny vita ny eneria naka indray izy eran'ny tanan'ilo anaovanao anazy naka eran'ny tanan'ilo anaovanao any zanany ny ampitso ohatrany dao ampitomboana ny ration naka roan'ny tanana indroan'ny tanana naka ny telon'ny tanana tsy voafetra tsony tsy ritra tsony ny tao fa teneniko anareo tsy nanana tomobile intsony zay fa herinandro ngambana izy zay raha tsy diso ana 10 andro tao aorianan'izay nisy fipoahana ngezabe tamin'ny asako tonga dia nisy fipoahana ngezabe tena nisy fipoahana ary tena nray vola be mihitsy ny aho tamin'ny asako tamin'izany amina 100 millions satria za dia mivelona amin'ny karama sy ny commission tamin'izany dia nanapoaka vanty amina miliara be atao ampiasana ray tamin'izay dia mahazo ny pourcentage ianao amina 102 millions mialatsiny aminareo amresaka voloro zany satria resaka zany ny fampahaizantsika eto androany inona ny zavatra nitranga tonga dia vidy tomobile tsara tarehibe zay tamin'izay napetraka ny moto ndry mba nandeha mivavy hoe gaga ny olona fa mimpanompon'Andriamanitra tsy gaga fa efa napoziny zareo fa tsy ho very maina akory ny zavatra natao iny nday andro koa zay tantarako anareo ty zavatra ty ifindra-trano zany zay io tamin'izany misy fotoana ifindra-trano efa mivavaka zay dia mba naniry zay mivady hoe voavy mivoaka tamin'le ady zany tsisy ninona ny tokotrano dia mba hanomboka ifindra-trano amin'izay hanomboka hiarina ny inona izy ny fiainana dia mba naniry zay mivady tamin'izany hoe anana salon cuir zany hoe tena an'ireny sezana salon cuir hoe tena vrai cuir le lafo vidy reny dia ina zavatra nataonay natsony indray mpanompon'Andriamanitra tamin'izany dia nitenenay izy hoe mety tianareo io salon anay io zay nanana salon ihany tamin'izany fa le salon simili cuir reny tianareo hoe io izy tsy nanokatra nomboka ny tomboko le fiangonana dia mba misy mba hoe mila seza mihajaja mba handraisana olona mety amin'eo izy dia dia nanofany 3 chevaux naterinay any aminazy mipetraka tamin'ny tany zay mivady babangona ny trano tsisy ninona fa mba fanirinay mba azo an'le tena izy herinandro ny lasa ngamba natapaboly raha be indrindra reny nisy olona zay vatra tomobile zany nisy olona tonga avy any zay mba te azo an'le tomobile ty ao mba ty tomobile ty mba atakanao ty dia mba ampiana entana inona le entana na salon cuir vaovao be zay salon cuir vaovao be tonga dia le ngeza be manerana ny trano
tamin'izany. Inona moa zany ny zavatra ny fizaham-toetra ny sakrifisy de zao marary anao mihitsy aloha le izy. To de tsisy taotra to de babangona tsy napiditra vahiny io tamin'izany satria tsisy ipetrahany vahiny fa lasa nandritry ny herinandro na 2 herinandro to tsisy ninona taotrany fa namena mihitsy aloha. Alleluia. Nen'le vehivavy io nomeny mihitsy aloha le tsy enten'izy hoe ataovy tsiritra aloha ny ato ka za tsy afaka manome anao raha tsy ataonao mba misy tsiritra aloha atao amin'ny barika ato. Fa nomeny aloha le izy. Nomeny aloha le izy. Taoriana nanomezana le izy no nikasian'Andriamanitra n'ilay barika. Tena teneniko anao ry havana fa nanomboka teo zay de lasa manao sakrifisy. Misy zavatra etsika ho atao am-piangonana tamin'izany de fandrombahana iny mivady mihitsy hoe inona ny zavatra azo atao ho an'ny asan'Andriamanitra. Inona ny zavatra azo atao amin'ny asan'Andriamanitra mba hahafahan'andray manao sakrifisy. Tena teneniko anareo taorian'le tômôbilinay nomeny zay vetivety kely manova parking zay tamin'izany. Tômôbilina reny mihidy eo amin'ny parking de manomboka miresaka amin'le olona fa nitombo fanondroany nitombo fanonteniny nefa raha n'le parking ao zany faritana hoe ny ilany rehetrarehetra vary tômôbilinay daholo mipetraka any. De vao miditra ao amin'le parking ngezabe zany aloha de efa fantatra hoe party rehetrarehetra iny makany ny tômôbilina rehetrarehetra any andrady sy mampionona daholo. Ho an'i Jesosy ny voninahitra. Ary tena teneniko anareo fa niazakazaka be mihitsy tao ambadik'izay ny fitahin'Andriamanitra ny fiainanay na fahantrosanay afaka kely vetivety. Ry havana. Oritsika rehefa mamiary tena Andriamanitra ny Salamo fahina mba mareo amin'ny baibolinao ty teny ty. Any amin'ny Salamo fa 4:20 andininy fahadimy rehefa iketsika. Salamo fa 4:20 andininy fahadimy sy fahaenina. Ny manao sakrifisy de zao marary anao manao azy. Be dia be ny nanao sakrifisy tao amin'ny baiboly, ny Abela nanao sakrifisy. Ny tsara indrindra de le zanak'ondry tsy misy kilemo inona natao fanary sakrifisy zany. Hoy tena Andriamanitra amin'ny Salamo fa 4:20 andininy fahadimy izay mamafy am-pitoamanina de hijinja am-pifaliana. Am-pitoamanina ny namafazana an'izany tômôbily zany ry havana. Am-pitoamanina. Tena am-pitoamanina mihitsy tena Jesosy. Tena omenay ty ho anao. Marary zany hoe misy olona tsy manana tômôbila de nomenao ianao lasa mandeha moto. Ataon'olona veloma ianao manao ohatr'izao amin'ny orana. Mamafy am-pitoamanina zany. Fa zay mamafy am-pitoamanina de hijinja am-pifaliana. Hoy tena Andriamanitra andininy fahaenina mareo amin'ny baibolinao mandeha mitomany mitondra ny voafafy izy sady mitomany zany mamafy. O Jesosy atolotra anao ty sady mamafy. Hoy tena Andriamanitra fa hiverina mitondra ny amboarany amin'ny fihobiana kosa. Mandeha anao mitomany alehanao mitomany zany retour anao mioby. Ary tsy misy olona mamafy zany ka amin'ny fifaliana. Dikena tsy hoe farilotra fa marary ory rehefa manome anao de ory. Misy zavatra miala eo aminao. Misy zavatra miala. Nareo zao tamin'ny Pentecoste sy tamin'ny Pasika nanao sakrifisy daholo nareo zao. Nareo zay tonga taty an-tranonay taty reny natao hoe sakrifisy. Mandeha ny vola. Misy aminareo verina aingana eny ambony train ny alina maraina to de miasa. Aina nge zany sakrifisy nge zany mamafy tamin'ny ranomaso nareo. Namafy am-pitoamanina nareo nanao Pentecoste sy Pasika taty reny fa teneniko anareo. Na de nareo miaro torio any nge. Nareo miaro torio. Misy aminareo reny nge avy nareraky ny asa fa mbola io nareo. Io zavatra ataonareo sakrifisy io. Ary mamafy am-pitoamanina nareo io fa betsaka taminareo koa nefa nijinja tamin'ny fifaliana. Ary mandeha mitomany mitondra ny voafafin'izy, mitondra ny voafafinao aloha ianao zao.
alleloia fa tsy maintsy iveriny ianao hitondra ny amboarany le amboara zany a le vokatra efa lasa loim-bary be deabe atambatra lasa amboara zany hoe namafy ianao kely ray kapoaka ngeny nentinao namafy teo andramomaso hoe fa nifijinjy ianao amboara ohatr' zao fitondranao an'izany amboara zany ohatry ny amboarantsika zany raha Rodriguez zany afaka mitondra azy ohatr'izao fa isika mitondra amboara amin'ny fifaliana ao amen mamafy amin'ny fifaliana etretinao fa zay taloha tamin'ny talohan'izany bavahany zany de mivarotra tomobily zay de efa mivarotra tomobily efa tena meridy mekely ny opérateur de amidy mbola alohan'olona tsy kelikely mbola tsy nalohan'olona koa ny vola zany tam mbola tsy mivavaka fa ity tonga de nomena ny kely teo an-tanana hozy Andriamanitra iny ary fa anirotsaka ny fitahin'Andriamanitra tamin'izany ry avana tsy takatry ny saina alleloia ay toloteny tamin'ny batisany iza ny matadidy an'izany mba manana mémoire nareo mba manana mémoire erika mahafinaritra zany efa mijinja-pifaliana izy zao alleloia ianareo tsika rehetra eo zao manao sakrifisy ary ianao za tena miteny anao mamafaza amin'ny ranomaso sahia tena manao dingana ary olona rehetra tao amin'ny baiboly nanao sakrifisy daholo Mosesy zany nge ravany nanao sakrifisy izy Mosesy Hébreu toko fa raiky amby folo Hébreu toko fa raiky amby folo aizany Hébreu toko fa raiky amby folo andiny fefatra amby roapolo ahoana ny tenin'Andriamanitra finoana nandava Mosesy tsy atao hoe zanakavavin'ny zanakavavin'ny Farao rehefa lehibe izy ny vidy mantsy hiara mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra zay anana fifaliana vetivety amin'ny fahotana nanao fanaratsiana ny Kristy ho arena be lavitra noho zava-tsoa any Egypta satria nijery ny famalitsoa izy sakrifisy zany tao Egypta nisy confort mitaingy tsovaly matoritory misory divay miravaka be inona avy ny tao Egypta baiko confort ngeravana fiainany tao anaty confort ngeravana ny ainan'izany Mosesy zany tao Egypta fa nalohany ny alana alohan'ny niara nitondra fahoriana tamin'ny zanak'Andriamanitra ary fantatsika fa natodika Andriamanitra ho lehilahy lehibe indrindra tao amin'ny baiboly izy Mosesy ke nisan'ny lehilahy lehibe indrindra tao amin'ny baiboly ry avana ary nentin'Andriamanitra niakatra velona ny an-danitra tsy hitany fasany mandraky ity ny androany ny olona tao amin'ny baiboly reo mpanompon'Andriamanitra ny sogadindreo dia nanao sakrifisy daholo i Abrahama nafony zany na Mosesy nafony confortny i Jona ny asan'Andriamanitra ny Jona taloha mahamaivana kely fa nandao an'iny izy dia sakrifeny vatana ka Ninive amin'izay mafy ny asany tany Ninive fa inona ny zavatra nitsinjainy firenena ray manontolo ny bebaka ary mety betsaka tamin'ireny ny lasany an-danitra vokatry n'iny sakrifisiny Jona i Paoly ngeravana ka nandao an'izany fiainana mpanankareny i Paoly dia tara fantatrao fa zanak'olona nahitahita ohatran'ilay raha antsika ty andafy zany zao dia Paoly zany efa tsy miaina amina titre de séjour zany intsony na hoe olona tsy manana taratasy fa tena nationalité frantsay mihitsy izy raha am'izao mipetraka eto amitsika ary double nationalité romane sy jiosy ary tena nahita nanana andraikitra angezabe teo amin'ny firenena romane ny rainy na dia jiosy azy dia ny anaty fananakareny zany Paoly zany fa nilozany zany ny sakrifieny zany lasa izy mandeha manao asa tanana sary sikotra hosodoko sy ny sisa manao asa vita amin'ny asa tanana dia mivarotra andreny izay vao mandeha manao ny asan'Andriamanitra fa inona ny valiny zany ny valiny zany dia tsotra navita ny fiasakazahany izy azo ny antoka fa ho any an-danitra izy
na vita ny fiazakazako akehitry amin'ny sosisy zao dia fitehirizinao any sary voninahitry ny fiainana izay omeny le mpitsara marina. Halleloia. Any amin'ny Timoty 4:7 misy an'izany teny zany. Amen. Jesosy nahafoy ny fiainana tao an-danitra tao, nahafoy ny lanitra Jesosy dia ridina tetỳ tany mbola nahafoy ny ainy ihany koa, nahafoy ny fiainana tao an-danitra dia mahafinaritra tsisy mahateonina ohatr'izany. Dia nampino ny ainy, nafoy koa ny ainy. Fa inona ny takalon'izany? Apokalipsy 7:20 ary manana voasoratra eo amin'ny lambany sy ny fehany izy nanao hoe mpanjaka amin'ny mpanjaka sy tompony tompo, manjaka ny an-danitra izay dia tany hatrany amin'ny fiainana tsy tanàna ny fanapahana. Halleloia. Jesosy tena namafy an-dranomaso, nantondra ny voanina fafy tamin'ny ranomaso. Ny hidiran'i Jesosy tia tany dia namafy tamin'ny ranomaso natoerana indrindroany ary tsy nisy. Tsisy afa-tsy fanakianana, tsisy afa-tsy raha hotsika olombelona na rary fo raha tsika teo amin'ny toeran'i Jesosy. Tsy henoin'ny olona, tevatevain'ny olona, ataon'ny olona tsinitsinina, avadiky ny olona akaiky azy. Namafy an-dranomaso izy. Fa ny fitainy azy ary ny sakrifiany teo ambony hazo fijaliana ny fiainany. Fa fantatsika ny toyany fa manjaka mandrakizay izy amin'izao ary ananany ny fahefana rehetra etỳ tany ka hatrany an-danitra. Aty teny aminao androany hoe maninona ianao tsy mety mahafoy. Ny olonanao ianao olona tokony tahin'Andriamanitra fa tsy mety mahafoy ho an'Andriamanitra. Ary izay daholo no ny fahavoazan'ny olona rehetra mivavaka amin'izao fotoana izao. Misy olona diso fangataka ary diso hetsika tao. Fa ny tenin'Andriamanitra ny fomba fiteny hoe izay mijinja mamafy rivotra dijinja tadio. Raha mamafy ianao pitipoa, tsy hijinja voanjobory mihitsy ianao akory. Tsy dia tena te hitra lalina be amin'izay satria efa tsy dia fomba tsika eto amin'ny fandalina eto ny manentana ara-boly zany. Raha ohatsy ny teny aminao na mafy koba ilay vehivavy dia tsy mety ritra ny koba. Halleluia. Nafoy namana fity feno namana, nafoy asy ainy vao mety tonga ny asy, nafoy zanaka Abrahama vao mety ny taranany tsy voaiza, nafoy voninahitra Jesosy fa tsisy manam-boninahitra ohatr'azy. Halleloia. Nafoy ny ainy Paoly fa fiainana mandrakizay anazy. Halleloia. Mbola betsaka ao amin'ny Baiboly ao. Nafoy tomobily izay tena teneniko anao voninahitra n'Andriamanitra fa izay tena mpambongady, ny anarana izay kosa mpambongady tomobily izay taty aoriana. Mpambongady izay ho an'i Jesosy ny voninahitra. Eketo anatin'ny asana izany ravana rehefa taty aoriana nihitatra be ny asanay, tsy tomobily ihany namidinay fa lasa mivarotra trano izay, mivarotra tany. Tomobily tany sy trano. Manana tomobily izay misy olona manana trano nefa te hanana tomobily dia atao izay fanarahana dia lasa nay ny trano omena azy tomobily. Manana trano izay dia takalo tomobily. Izany ny asanay. Izay ny aktivité anay le ao hoe le sosiete natsangana hoe takalo. Inona moa zany zavatra tiana tenenina? Hitarin'Andriamanitra. Nafoy dia tsy mety ritra ny tao amin'ny ary teneniko anao voninahitra n'Andriamanitra. Mandraky tia ny androany. Mandraky tia ny androany. Dia hoy ny ten'Andriamanitra ilay mivakitsika tany amin'ny mpanjaka voalohany teo. 7:20, nefa tsy lany ny koba ary tsy ritra ny dililo tao amin'ny tavoara araka ny tenin'i Jehovah izay nampilazany any Elia. Izay ny Jehovah aminareo. Fa ny nafoy an'Andriamanitra zany tsy mampahantra. Ohatry ny miala eo am-pelantananao iny
fa ataon'Andriamanitra porofon'Andriamanitra fa tsy mitovy aminy tsika raha mamafy eran'ny tanantsika tsy haiko hoe firy kapoaka ny eraky ty tanantsika ty fa Andriamanitra rehefa mamaly eraky ny tanany. Halleloia. Hainao moa zany habean'ny tanan'Andriamanitra zany dia zay no nahatonga ny tsiritra ny divio tsiritra ny koba hotain'Andriamanitra hoe tsika rehetra. Ny zavatra pahaizako anao androany dia zao ny zavatra ataonao an'Andriamanitra tsy verimaina zany, ny zavatra fafinao an'Andriamanitra tsy misy verimaina zany. Mahireza voarainao angamba zay afatra zay matoka fa mba ho isan'ny olona ihany koa ianao hanao sakrifisy mba hizaha toetra an'Andriamanitra tahaka ny ahoana moa Andriamanitra zany olona mijoro vavolombelona zany fa zay mijoro vavolombelona anao ny fiainana iny hijoroana vavolombelona anao fa tsy ritra ny divilo mandraky ty hoany androany tsy ritra ny divilo betsaka ny zavatra mitrangy eny an-dalana eny fa tsy ritra fotsiny ny divilo tsy ritra ny divilo ho an'ny Jesosy ny voninahitra mahireza ary sambatra ny ory fa izy no ampifaliana ory ianao eo amin'le manome ory ianao eo amin'le mafoy fa ho ampon'Andriamanitra ny ampifaly anao kosa ao ambadika izany sa vita iny tompo tsy verimaina akory ny zavatra zay afaka tsika aoriana teriteny. Trazanao tompo dia andrasako foana na dia tsy mamontsy naza ny aviavy dia mora matoky anao ao na to tsy mety avako zay rehetra tao dia minao fa mahay anao na tampinavako ny lalan-kale dia minao fa mora misy lalana misokatra ho ahy. Halleluja. Na dia mitaritra trazanao tompo dia andrasako foana na dia tsy mamontsy naza ny aviavy dia mbola matoky anao ao na to tsy mety avako zay rehetra tao dia minao fa mahay anao na tampinavako ny lalan-kale dia minao fa mbola misy lalana misokatra ho ahy. Tsy ovely maina tompo ny rano masoko latsaka ny lohaliko ny koka ny vavaka ny taraina taminao ray andro any ho tonga ny anjely hitondra valim-bavaka eo an-tany fifalinao ahy yahita ny famonjenao. Tsy ovely maina tompo ny rano masoko latsaka ny lohaliko ny koka ny vavaka ny taraina taminao ray andro any tonga ny anjely hitondra valim-bavaka eo an-tany fifalinao ahy yahita ny famonjenao. Toy ireny faniliky ny olona mandray tsy misy mpijery ao fa nitsapako ilay tompo Andriamanitra mitsinjo sy mijery ahy raha ny fijeriany to mahantra fa naiko ny manakarena inoko fa ilay Andriamanitra indray andro any ho tonga nadatra. Tsy ovely maina tompo ny rano masoko latsaka ny lohaliko ny koka ny vavaka ny taraina taminao ndray andro any tonga ny anjely hitondra valim-bavaka eo an-tany fifalinao ahy yahita ny famonjenao.
nahitany famonjenao ndray andro vary tondra vary bavaka eo antany fifarinao any nahitany famonjenao fifarinao any nahitany famonjenao. ndao raha antsika vavaka izany toroteny izany ry havana malala dia raha antsika vavaka izany hoe fantatro Andriamanitra fa tsy ho very maina izao zavatra ataoko izao. Halleloia. Ny tena Andriamanitra izay mahafohy be mitombo fananana ihany fa zay fatra-pahihatra ny kely ananany amin'ny aza mbola ho alaina indray. Ry havana malala men'Andriamanitra moyen ngeza-be tsika eo andohantsika dia ny fahafoizana ary ny famafazana no fahantsika mijinja. Misaotra Jesosy tamin'ny toroteny androany, misaotra tamin'ny hafatra izay nomenao teto androany, fa minao fa voarainy tsirairay avy zany Jesosy. Hiderananao Jesosy zany zavatra rehetrarehetra izany, hiderana ny anaranao Jesosy ny zavatra rehetra izay tanteraka teto tamin'ity androany ity. Dera ny aja ny saotra sy ny voninahitra tolotra ianao, fa avy aminao ny teny ary tenao ane Jesosy no hikarakara. Ianao ane Jesosy ombanay anondraka izany teny izany ny fanainao masina. Fanainao masina ane anondraka izany teny izany mba hahatonga an'izany teny izany hamoa mpizato eny any am-poniny tsirairay avy dia hitondra vokatsoa eo amin'ny fiainanay. Matoka Jesosy fa tsy misy na dia ray aza na dia litera ray ka voatsaingiko ny devoly tamin'ity androany ity, fa zay rehetra nafafy dia voajinja, zay rehetra nafafy dia amo ary avy zato eny avy enimpolo eny tsy manapetra vao aminao. Misaotra Jehovahandriamanitra, idera sy ny aja ny saotra sy ny voninahitra efa nao hatramin'izay dia eo mandrakizay indrindra Jesosy. Mitenena ary vangio ny olonao, vangio ny mpanomponao, fa milanao ny tsirairay avy. Saotra Jesosy malala. Halleluia. Amen. Hivavatsika amin'izao fotoana izao ry havana ho an'ny firenena dia nao ampandrosotsika nanavavitsika iama hivavaka ho an'ny firenena. Tay tompo ranavavy ama anao ny fitenenana. Halleluia. Tay tompo pastera, tay tompotsika rehetra tonga amin'izao fandaharana vavaka fiambena izao, mbola iara-ivavatsika amaranantsika sy tondrasantsika vavaka ho an'ny firenentsika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra velom-pisaorana anao izay efa tanteraka teto ilay sitraponao. Misaotra Jesosy malala, misaotra ny amin'ny teny mamy izay menao anay. Misaotra Jesosy satria tena hoe teny mamy izay namoa anay indray, izay mbola mananatra anay ny amin'ny fahafoizana Jesosy malala, fahafoizana ny amin'ny asanao, fahafoizana mba hanolotra anao Jesosy malala, fahafoizana noho ny fitiavana anao Jesosy. Tena hoe misaotra anao zahay, misaotra izany teny mamy izany, misaotra Jesosy malala mba tena hoe ampitombo finoana ihaninao tanteraka an'izany teninao masina nafafinao teto izany. Tena hoe ahatonga anay androso be kokoa, ahatonga anay Jesosy malala tena hoe afoy anohanana ny asanao, afoy Jesosy malala ny amin'ny zavatra rehetra izay tokony atao amin'ny asanao Jesosy. Dia tena hoe matoky zahay fa betsaka ny voakasika izany teninao masina izany, matoky zay Jesosy malala fa tena hoe hiazakazaka
irejainao eno zany teninao zany ka tena hoe anoana ny asanao, tena hoe ahafoy Jesosy malalo ny amin'ny fitiavananao, tsy hoe ny amin'ny valim-bavaka ihany Jesosy malalo fa tena hoe fitiavananao ny ampiazakazaka anay satria anao efa tsika voavalinay Jesosy malalo rano ny famindra-po sy ny fitahiana efa narotsaka ao fa ny tena hoe Jesosy tena hoe fitiavananao ny entina hiazakazaka andeha hanoanana zany asanao zany. Makasitraka ray masonao, makasitraka Jesosy malalo dia matoky izay afony tsirairay aminay ianao zany teninao zany tena hoe amoa avy zato eny avy analy ny eny any am-pony tsirairay avy ny zany teninao masina izany dia matoky izay Jesosy malalo fa tena hoe ampaniry zany ao anatin'ny fony izy ireo ianao dia misaotra Jesosy malalo ny ammpanomponao nampitondrainao zany teninao masina zany. Ankehitriny Jesosy malalo mbola tsy miafina aminao, hitondram-bavaka ihany koa izay amin'ny firenenay izay tena hoe Jesosy malalo ao anatin'ny lavaka mangitsikitsika izany firenena izany. Betsaka ny asa maizina Jesosy betsaka ny tsy fandriam-pahalemana, ao ny volon'olona mifamonina samy malagasy Jesosy efa tsisy tahotra, tsisy henatra intsony noho ny asany devoly nefa zany Jesosy malalo, noho ny asany Satana ao amin'ny fanimpody-tsambo izay mbola ampanjakainy malagasy Jesosy dia tena hoe hoentinay anatrehanao, andolianay hitalaonay aminao Jesosy izany firenena izany. Mamindra-fo Jesosy, mamindra-fo amin'ny firenenay ianao satria izany hevitra mampisaraka anao amin'ny firenenay, hoentinay anatrehanao Jesosy, hitalaonay aminao isan'andro, mamindra-fo Jesosy. Tena hoe ahafaony malagasy Jesosy malalo izay eto dia manandratra vavaka ihany fa ianao ny asa, ianao ny atokisanay tahaka ny amonjenao anay Jesosy malalo, amonjenao izany firenena izany. Kasio Jesosy malalo mpitondra, kasio Jesosy malalo ny olona tsirairay avy, ao ireo efa mitory ny filazantsara anao, tena hoe ampandrosoa izy ireny, tena hitory ny fahamarinanao marina Jesosy dia mamindra-fo amin'ireo marary ianao, mamindra-fo amin'ireo tsy manan-ki alofana. Jesosy malalo misy tena hoe hiarany tsindrazolena, hiarany tsy fandriam-pahalemana, eny ny aksida isan-karazany Jesosy mamindra-fo Jesosy, mamindra-fo ray masina talamonay izany firenena izany. Apetraka eo am-pelantananao Jesosy, indrindra ny fianakaviana tsirairay avy, tsy akanavaka izay manatrika eto Jesosy, tena hoe atrehonao manokana, rakofo eo ambanin'ny elatrao izy ireny Jesosy, tsy andalo varavaran'izy ireny akory ninona zavatra miseho, na aretina na aksida na tsy fandriam-pahalemana na tsy fisiana, tena hoe entina anatrehanao izy ireny Jesosy. Areo efa tena matoky anao, ireo tena mitandrina fahamarinanao Jesosy, areo miaritra torimaso amin'izao alina izao Jesosy, ho entina anatrehanao, rakofo ambany elatrao Jesosy malalo, tena hoe feno fiarovanao marina, ny anjelinao masina hitoby manodidina na zanak'izy ireny na mandeha mianatra na mandeha miasa na iza tany andehanan'izy ireo Jesosy, atrehanao na mivoaka na miditra isa-tsegonda Jesosy, aza mahafoy na mahasaraka azy ireo tsirairay avy ianao. Dia apetraka am-pelantananao izany vavaka rehetra nasandatra teto izany, makasitraka ray masina tsara indrindra ny fiarovanao ny connexion anay, makasitraka amin'ireo mpanomponao nitondra ny vavaka fanomboana teto, tondra ny teninao Jesosy, ateony koa ny Jesosy malalo ny fijorana vavolombelona, fanomezam-boninahitra ny anaranao. Aleloia, tsara ianao Jesosy, sady mpanao ny tsara dia matoky izay ray saraketo, anjelinao masina ny toby manodidina anay tsirairay avy, dia apetraka eo am-pelantananao ireny toy ny tontolo andronay rahampitso, dia ho voninahitry ny anaranao ireo iananaovana izany vavaka izany. Aleloia, amen. Aleloia. Mankasitraka indrindra andranam-pavy amintsika tao anatin'izay vavaka matsiro dia matsiro ho an'ny firenena izay. Dia Andriamanitra manankarem-pahasalamana raha mivavy amin'ny mamaly fitianao amin'izay asan'Andriamanitra ngezabe izay vitanao teto izay dia mitombo sy tsy mitombo fa soavana hatrany dia ny tanan'Andriamanitra maly fitianao. Dia mankasitraka antsika rehetrarehetra naharitra ny hatramin'ny farany. Tapeto ny fandarantsika, ny fandarantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika mbola tsy tapitra raha miditra ao amin'ny ao amin'ny sitan'ny Aki radio ianao
akiradio.radio12345.com averiko ihany a akiradio.radio12345.com afahanao a mieno a minonja-peo akiradio misy toroteny isaky ny adiny 3 a mandeha andro aman'alina amiray amin'ny 4 amin'ny folo maraina amiray amin'ny 4 amin'ny 7 ariva misy toroteny foana dia nirahira koa moa efa mandeha ao foana tahiny ty poatsika rehetra raha pisodraytsika miona raha mbola tsy tonga eny amin'ny raolanitra Jesosy raha tonga moa izy dia feny amin'ny raolanitra eny ny fotoanantsika anaovantsika velomanareo a ira mbola nataony izy amin'ny rahavavy any ampanaovana fialan-tsasatrany ihany a no atolotra anareo a anaovako velomanareo amin'ity androany ity tahiny tompo daholo a manoloka mamy anareo ary dia fahasoavan'Andriamanitra ny ao amintsika tsirairay avy tahiny Jesosy mieno voninaritra